ianareo seny no tompona ndraikitra voalohany amin'ny fikarakarana sy fitantanana ny fifidianana misy eto amintsika. Mendrandra zany fifidianana madio, malalaka, mangarahara, manaja ny tena safidim-bahoaka mariny zany vahoaka malagasy. E raha malala fa latsaka anaty fahantana tanteraka ny firenentsika. Vahoaka malagasy tsy mahita anykoanina. Aza manaiky baiton'ny sasany ka iray tsy kombakomba amin'ny tsy ara-dalàna. Miezaka izahay hanampy anareo. Manao araka sy azo atao. Nahita toerana mba tsy isian'ny korotana na ny velany amin'ireo mpiara-miombonako amintsika hoe ampio ny senia mba haleo teny. Mampieritreritra ihany efa indraindray ny mahita ny fanginanareo sy ny tsy fandraisanareo andraikitra mahasenianareo manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miseho. Ohatra amin'izany ny fanginany seny manoloana ny resakatsakana seriseritra ary fampirorona mihitsy raha azo lazaina izany ataon'ny fitondram-panjakana misy ny gendarme sy ireo le émorègue reo rehefa manentana azy zay, manentana vahoaka izahay. Mampieritreritra ihany koa ny fanginany seny mikasika ny fampianan'ny fitondrana araka ny zay itiavany azy ny teti-bola anatanterahany fifidianana. Tsy rariny ande zany. So ihany ho iaho fa teto reto le mpiara-miombonako amintsika reto ka dia manampy dia nanaiky amin'ilay basket fondy. Ary mbola mampana tena izy fa raha ohatra ka mizotra tsara amin'ny fanarahantsika dia atao misy zay tena any independant-nareo manoloana ny fanovany gouvernementany sandany caution koa. Io ve tsy fanilitiliana nefa dia anatiny aty misy milaza ao hoe mba seny azo ka mpifidianana tsara omana azo antoka andraisany rehetra anjara antoka ny fitiliana sy ny filaminana. Kanefa tia eo mandikidy azy mankatrara amin'ny desamina io satria mininina teneninareo tena élection anticipée na folo andro andro. Mitona seny izahay tsy angina intsinontsoa sady tsy mpiray tsy kombakomba fa say ijoro ampiasa ny fahefana omeny ny lalàna azy manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna sy kolikoly ara-pifidianana mitranga. Misy zany matoa amin'ny teny eto miantso ny seny ihany koa izahay anaja ny tsy fiandanina sy ny fitanilana neutralité amin'ny fanendrena ireo zay hanana andraikitra amin'ny fikarakarana voka-pifidianana toy ireo any amin'ny mpikambana ao amin'ny bureau de vote sy ao amin'ny SRMV. Efa naheno feo zay senia sady mahafantatra fa misy tety dratsy eo anao manipulation élection, manipulation électorale. Na osoko tsy fanodinana ny safidy-bahoaka tsy fantatray na ianareo ato amin'ny fohy be ny voakasokasiky zany sanatin'ny vavane zany na ereo any amin'ny ratsa mangaika ho tafiditra anatin'izay tambazotra zay fa misy any tsy ho aza ikeny zany mila mailo manomboka zao zany isika mandra-pahavitarin'ny fifidianana. Mba fisiketo fa volona hiafika fifidianana izahay ato amin'itiky Madagasikara zay taliako marika Ravalomanana. Ary anao zay azo rehetra atao metrahana tontolo manodidina milamina ahafahany seny iny karakara fifidianana mamety anareo zay fa anao zay azo atao isiny filamina. Na izany azy nefa dia ambaroko ampahabebaso e tokoa fa tsy anaiky lembenana mihitsy izahay ary indray fepetra rehetra raha sena misy ny tsy fanarahan-dalàna mitranga ka hiteraka osoka sy famadihana ny safidy-bahoaka marina.